anjaranao io ao am Jesosy alaivo ny anjaranao io ao am Jesosy alaivo ny anjaranao io ao am Jesosy alaivo ny anjaranao io ao am Jesosy azamarina levelany any ao am Jesosy tsolany azamarina levelany any ao am Jesosy tsolany azamarina levelany any ao am Jesosy tsolany azamarina levelany any ao am Jesosy tsolany. Manana fiadanan'i Jesosy Kristy tompo amintsika tsirairay avy amin'izao fotoana izao tsika dia andehantsika hijery ny amin'ny hoe ny anjara voatendry nefa mialohan'izay nefa dia ndao aloha irasaina hiaraka hivavakantsika ry Jehovah rainay io misotranao izay amin'izao androan'izao ny amin'ny fotoana nomenao anay izay ahafahana indray andry ny teninao Jesosy makasitraka anao ny amin'ny fiarovanao sy ny amin'ny fitondranao indrindra ny atratraranay ny andro androany ty misaotra betsaka anao rery any averina aminao misaotra niterany ato amin'ny voninahitra eto fanatrehanao fanay masonao miaraka amin'ny tsirairay avy eto indray manatrehanay mitenena fa vonina ienoanao izahay torotoroy fonay mba ho talonaka aniriny teninao misaotra Jesosy eo ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany alleluia amen. Jery-ten'Andriamanitra avy hatrany tsika ato amin'ny Joba 7:20 dia ny 2:24 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy eny manana tanteraka izay voatendry ho ahy izy ary zavatra maro toy izany no ao aminy tsika tsirairay avy dia manana ny anjara voatendry azy nanindren'Andriamanitra ho antsika izay hoe manana destiné ho anao Andriamanitra nefa ao anatin'izay mety maro ny zavatra lalovanao mety maro ny zavatra mitranga maro ny zavatra mandalo eo anoloanao fa tsy atao sakana zany tsy androsoana any amin'ny anjara voatendry izay no manan'Andriamanitra ho anao ianao ijery exemple kely tsika hoe ohatrany Josefa dia tena nandalo zavatra betsaka nandalo tantara betsaka Josefa nisy fotoana izy tany anaty lavaka nandalo faniliana sy fanenjehana Josefa bina fa tsy fantatsika loatra izany dia nisy fotoana koa izy tany an-tranon'olona niasa aman'olona izy sy nanaova ny olona anazy dia nisy fotoana koa izy tany amponja vokatry ny zavatra nataon'olona koa nefa izany tatsika fa maro ny zavatra ny lalana maro ny lalany tondran'Andriamanitra ny Josefa fa iny zavatra nandalo teo amin'iny nitondra anazy nakany amin'ny anjara voatendriny iny dia tahaka izany koa tsika maro ny zavatra lalovantsika maro ny zavatra andalovanao fa tadidio nefa fa iny lalana mitondra tsika any amin'ny anjara voatendritsika iny iny lalana hitondran'Andriamanitra tsika any iny dia hitatsika koa Josefa koa nisy fotoana izy na ilika an'ireo ralahan'ireo koa izy hitanao misy fotoana tsika mety hoe ahiliky ny olona tsika indraindray ahilikiliky ny olona tsika fa tadidio fa mifaniliany olona anao tsy hoe tsy tiany ianao tsy hoe halany ianao fa kosa ahiliky ny olona ianao satria tsy tian'Andriamanitra ianao andeha hifampitakisikisina amin'iny olona iny andeha hifanerasera be amin'iny olona iny fa tian'Andriamanitra ianao hifantoka amin'ilay anjara voatendrinao dia raha ianao tonga dia misitaka an'iny olona iny mety hoe hafa ny vadikin'izay fa nataon'Andriamanitra mety hoe ilay olona no manilika anao manala anao satria tian'Andriamanitra ho any amin'ilay anjara voatendrinao ianao tadio fa izay zavatra no tendren'Andriamanitra ho anao dia ho tanterahany aminao daholo izany tsy maintsy ho tanterahany izany aminao satria izay nefa no manan'Andriamanitra ho anao izay nefa manan'Andriamanitra ho anao zay hitantsika fa Josefa rehefa nandalo an'ireo zavatra maro eo dia efa hitan'Andriamanitra fa manana anjara voatendry tsara izy dia ataon'Andriamanitra nandalo tamin'ireo zavatra ireo izy tamin'ireo zavatra nalovandreo dia hitantsika fa taty aoriana lasa mpanapaka ny Ezipta i Josefa ninona zavatra nitranga ninona zavatra misy eo amin'ny fiainanao aza atao hoe akivy anao zany eny amin'ny maha olombelona mety hoe
mety hoe mahakivy le izy indraindray mety hoe reraka ianao fa Jesosy hanome hery anao, Jesosy hanangana anao indray. Io zavatra lalovanao io, zavatra lalovantsika senao io mety tsy mitovy mety hafany ianao dia hafany fa tadio fa lalana hitondrana anao any amin'ny anjara voatendrinao io, any amin'le destiné sy omanin'Andriamanitra anao io lalana izay lalovanao io. Dia misy ihany koa hoe tadidio fa ny fiainana ny échec tsy frein, zany zavatra tadidio zany, ny échec tsy frein zany, fa ny olona anankiray ohatra zao raha miakatra tohatra tonga ny ambonimbony any misy tohatra tapaka dia tsy hoe akory ny hoe iverina izy fa eo aloha izy mijanona mamboatra an'iny, mamboatra kely an'iny izy dia iny any avy eo no hiakarany avy eo fa tsy hoe janeto dia za hitady tohatra hafa indray hiakarany. Tsy izany amin'ny fiainana fa ianao Andriamanitra efa manamboatra lalana ho anao, Andriamanitra efa manomana zavatra ho anao fa tsisy olona hoe tonga dia tonga amin'iny zany hoe tonga dia misy olona tonga dia hoe voateraka dia omen'Andriamanitra trano. Non, miezaka izy amin'ny voalohany aloha izy voateraka izy dia mianatra minono, avy eo mianatra mianatra manangana ny lohany izy, avy eo izy mianatra mipetraka, mianatra mandady, mianatra mitsangana, mianatra mandeha, dia avy eo amin'izay izy mianatra any am-pianarana. Ny zaza akoriny tsy hoe ao an-trano izy ny andrato fahalalana fa ao izy mianatra izy ao an-trano dia misy fotoana indray izy ampianarana any am-pianarana dia mandeha ambaratonga izy mandra-pahatonga any amin'ny université mandalo zavatra be dia be izy fa tsy hoe akoriny hoe rehefa tonga teo amin'ny 5e izy ohatra dia etivany ankizy foana dia marary foana dia hoe nijanona tsy nianatra mandroso foana dia tonga any amin'ilay faniriana izy avy eo manana asa izy dia manana fidiram-bola izy dia avy eo izy manao trano dia anazy tanteraka iny. Na hoe misy fotoana mety hoe manana lova amin'ny ray aman-dreny fa manavao tsaratsara kokoa izy ovaiko ohatr'izao dia satria anazy iny. Misy fotoana zany ilaina hoe zavatra avy aty amintsika mihitsy, miandry zavatra avy any aminao Andriamanitra, mila mietika ianao manao zavatra anankiray fa tsy hoe akoriny hoe no ty fiainana ty zavatra lalovako ty dia eto ketraka. Non, aza atao maketraka anao io, mety hoe ozy ianao hoe mora ny teny aza atao maketraka fa mafy nefa le zavatra trehana fa rehefa miaraka amin'ny Jesosy tena hoe matokian'Andriamanitra, tena matokian'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra, tena hoe matoky loatra, mila matoky an'Andriamanitra ianao aloha voalohany indrindra. Hitantsika izao raha mandeha avion ianao tsy mahita an'ilay pilote ianao tsy fantatrao hoe iza ilay pilote ao, tsy dadanao, tsy mamanao, tsy zokinao, tsy tontonanao, tsy inonanao ilay pilote ary tsy fantatrao akory ny ary fa ao aloha ao izy dia ianao nefa matoky an'ilay pilote ianao fa za dia tsy maintsy tonga any amin'ny toerana andehanako dia manana an'ilay fatokiana an'ilay pilote ianao dia tsy matahotra ianao anatin'ilay avion izay andehananao, tsisy fahatahorana ianao satria maninona ao anatinao ilay fahatokiana dia mihoatra lavitra noho izany tokony hoe atokisantsika an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra hoe tsy fantatrao akory izay toerana andehananao fa Andriamanitra fotsiny mitondra anao dia matoky an'Andriamanitra ianao fa ianao Jesosy ianao Andriamanitra no mitondra anahy dia matoky anao tanteraka, apetrao amin'Andriamanitra aloha fatokianao aloha voalohany indrindra dia mitondra anao any amin'ilay anjara voatendrinao izy tadidio fa manana anjara tsara ho anao Andriamanitra fa indraindray tsika no miabandona, indraindray tsika mihitsy no tsy te handroso, indraindray tsika mihitsy ny tsy vitako rangahy io iza no miteny hoe tsy vitanao io rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao fa mety hoe amin'ny maha-olombelona dia mety reraka ianao indraindray dia izy ianao hoe tsy vitako fa vitanao io rehefa miaraka amin'ny Jesosy ianao. Betsaka ny olona mandalo sedram-piainana amin'izao fiainana izao, misy izao olona tena fa firy-taona dia ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fisiana nefa misy ho avy ny fotoana anovan'Andriamanitra ny tantaram-piainana iny,
ho avy ny fotoana aza petraka nefa hoe za maninona ary za dia ohatr'izao foana indraindray nge tian'Andriamanitra amboarina mety hoe le toe-pontsika indraindray tsy mazaka manan-karena dia tena amboarin'Andriamanitra tefen'Andriamanitra mihitsy aloha aman-taonany maro tena hoe vita fanamboarana tsara ianao eo amin'izay Andriamanitra hoe tonga fotoananao zao ka misy amboariny toe-pontsika voalohany indrindra tsy hoe manana zavatra anankiray dia eboebo mavita zavatra anankiray dia mieboebo tsy mahatonga ny anjara voatendry avokoa izany zavatra rehetra izany tadia fa fahavalo ny anjara voatendry dia fiavina vonana misy taona efa niteny an'izay tato fiavina vonana aza manana toetra miavinavina zany ny olona rehetra dia samy manana toetra ny miavinavina io fa tsy mitovy ny refiny tsy mitovy ny aviny samy manana fa aoka tsy ohatra izany tsy hanana toetra ohatra izany zao sy anao fahavalo ny anjara voatendry ihany koa dia ny tahotra aza manana tahotra za indraindray tena vao manao zavatra anankiray dia matahotra nefa avy eo ilay izy vita ihany le izy fa le tahotra indraindray tena mibahana atao anatiko dia tena niteny aho hoe Andriamanitra esory atao anatiko ny tahotra iny tena hoe esory dia avy eo vadika to dia marary kibo be mihitsy avy eo tena ohatrany hoe tsika le tahotra aloha atao reta dia antsaiko aloha dia avy eo nakaty am-poko dia lasa natahotra dia midina lasa any am-poko lasa any amin'ny kiboko dia tonga dia marary be mihitsy kiboko dia mandra-pahatonga amin'ilay zavatra anankiray ao ataoko lasa aloha makany amin'ny WC voaka kely amin'ny mihitsy aloha za zay vao mijanona avy eo le tahotra satria matahotra dia lasa marary kibo be tena miolangolana mihitsy avy eo tsy Andriamanitra tena esory atao anatiko izany tahotra izany tahotra dia anisan'ny manimba zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika izany tahotra izany ka mila miala ao anatin'io tahotra io mila tsy matahotahotra izany fa mandrosoa foana misy olona tena tsy mba matahotra izany izy fa ataony foana amin'ny fiainana ny fahasahianao mandroso mampandresy ianao fa tsy hoe hijanona amin'ny fiainana mila manana fahasahiana ianao ilaina ny fahendrena fanginana fa misy fotoana kosa ilaina fahasahiana sy hoe mialatsiny amin'ilay fomba fiteny hoe be mokin-doha mila manana azany mihitsy ianao indrindrandrindra eo anatrehan'ny fahavalonao tsy izy amin'ny fahavalontsika fa le devolo satana io ny fahavalontsika aza manam-pahavalo olombelona misy fotoana mpanetretena tena hoe nanana fo tena hoe iny olona iny tena tsy ho tiako mandrakizay za mihitsy ny teneko tena tsy tiako iny nanao an'izao anahy dia tena ho alako iny fa avy eo nampianarin'Andriamanitra amin'ny foko hoe tsy mety izany amin'ny fomba tamin'izay na révélation mihitsy hoe amin'ny fomba ahoana moa ny ampiraisan'Andriamanitra anay sy le olona any an-danitra rehefa zay ary ety ambony tany tsy mifankatia mifankahala halako le olona dia amin'ny fomba ahoana hoe tonga any an-danitra dia hitako aly le olona dia hoe iny ange Andriamanitra nanao an'izao anahy tsy ahita fanjakan'Andriamanitra tsika raha manana an'izay toe-po izay izao diovy ny fotsika amin'ny olon-drehetra izao diovy ny fo tena namboarin'Andriamanitra hoe tsy mety izany toetranao izany tsy mety izany fa amin'izao le olona hitako izany indray miara-baina izay manahoana bonjour tena hoe ara-baina tsara le olona hafa na le olona raha mety gaga hoe nga niresaka tamiko indray fa tsy miraharaha ianao fa anaty fonao anaty sainao hoe Andriamanitra manana lalanao anahy Andriamanitra ka mila hoe indraindray tsika mihitsy manangana barazy eo alohantsika tsika mihitsy manangana zavatra eo alohantsika esory izany Andriamanitra mezaka manala tsika mezaka manangana an'ilay sakana be eo alohantsika izao esoriny izany izao esorina hoe Jesosy manana plan Andriamanitra dia mila hoe tatano ho any amin'izany lalana izany tatano ho any amin'ilay toerana izay manan'Andriamanitra any amin'ilay anjara voatendriko ny olona rehetra dia samy manana izay ny manan'Andriamanitra anazy ohatrany hoe ny olona rehetra dia samy nomen'Andriamanitra talenta avokoa fa arakaraka ny ampiasany azy ny tombony azy samy nomen'Andriamanitra hery samy nomen'Andriamanitra tanana samy nomen'Andriamanitra tongotra samy nomen'Andriamanitra saina samy nomen'Andriamanitra zavatra rehetra daholo tsika rehetra fa anjarantsika no mampiasa azy anjarantsika no mikolokolo an'iny fa oreo olona aza miandra an'le hoe tolorapotsiny aza miandra hoe ty non mila miezaka mila hoe
efa misy lalana anankiray sokafanao anao fa mira hoe enao mihitsy mihetsika aloha de manampy Andriamanitra apiny tsikelikely ianao fa aza mandray ty de ty de ty de ty de eo ianao tsara zay fa misy mahalafiny tsy mahatsara an'izay minao fa fantatrao angamba ny lafiny tsy mahatsara an'izay zavatra izay fa ny tena tsara de hitanao tsara mihitsy zany hoe ianao nivoaka mpandresy ianao tena niezaka tao anatin'izy de faly ianao hoe zany hery nomen'Andriamanitra anahy de navitako niatrika ny zavatra iny misy olona tena tafian'Andriamanitra hery sy voninahitra de tsy izy zany fa itsika sy ianao zany ahafahantsika mandeha any amin'ilay anjara voatenintsika manana fatokisana an'Andriamanitra satria ny ten'Andriamanitra de efa niteny hoe manana izy manana plan ho atsika izay no tengeny ho anao de tsy maintsy mahatanteraka an'izany ho anao izy vavaka atao fotsiny hoe misaotra ray eo manatanteraka izay anjara voatendry ho ahy ianao. Amen. Zay fotsiny misaoran'Andriamanitra fa tsy maintsy tanterahana zany ao anatin'izay nefa de manana hery aoka tena hoe ao anatintsika zany hoe za hiezaka hitady ny anjara voatendriko za hiezaka androso foana tsy mbola tara jereva nge nahazo any Joseph tany amponjy izy tsy sitrapony anefa zany fa zavatra nataon'ny olona natonga azy tany amponjy jereva koa niasa tany an-tranon'olona niasa aman'olona misy fotoana ianao mety hoe mipetraka aman'olona tsy mora mipetraka aman'olona fa lalana hitondran'Andriamanitra anao nitady dio zany fa ny zavatra rehetra mitrango amin'ny fiainanao hitondranao any amin'ny voninahitra zany hitondranao any amin'ilay anjara voatendrinao iny fanamboarana tsika indraindray de miteny foana hoe Andriamanitra amboaro foko tefeo foko rehefa tonga amin'izay le fanefena sy le fanamboarana de tsy mazaka amin'izay aveto hoe fa tena ahoana loatra re Jesosy fa de nahoana loatra Andriamanitra mametra-panontaniana indray tsika rehefa tsy de tady dio kely inge tsika ihany inge nangataka an'ilay hoe tefeo foko nisy fotoana tena nanao an'izany rehefa mivavaka de tefeo foko Jesosy amboaro foko amboaro tonga amin'izay le fanamboarana manomboka tena hoana ro fiainako ny ohatr'izao fa maninona ry any ohatr'izao mametra-panontaniana indray nefa tsika ihany teo amboarina tsika ihany teo tefena rehefa tonga le fanefena aveo tsy mazaka nefa le fanefena iny aveo mitondra tsika makany amin'ny tsara indrindra iny mitondra tsika makany amin'ny anjara voatendritsika iny ohatra amin'ny vy anankiray misy vy tena ratsy be de atambatambatra mandalo tena fanamboarana dorana mihitsy le vy de aveo nefa izy lokoina tsara diovina amin'le fanadiovana azy iny mihitsy taditiko anaran'le figratena an'le vy ireny de aveo amin'izay vita loko tsara de mahafinaritra be mijery an'izy ohatra ny volamena nefa fantatritsika tsara zany mandalo fanefena dorana ampidirana anaty asidra pepehana ny vy aveo tonga mamiratra de raha tsika zao misedraina an'izany de mety marary nefa tsy maintsy mandalo an'izany indrindra ny zanak'Andriamanitra ohatra ny mofomamy exemple andraisiko tena hoe namboarina volavolaina tena hoe kapokapoana nampidirina anaty lafaoro nadirana ato afo mamay aveo atonga mamiratra be eny ambony latabatra aveo mamy rehefa hoanina mafinaritra rehefa hoanina de aoko tahaka an'izany tsika mafinaritra tena hoe goka fiainana tsara tsika raha tena hoe miaraka amin'Andriamanitra foana azakivy teniko amintsika hoe tadio fa ny échec tsy frein ny zavatra lalovantsika mandalo reny fahalalana hitondrana tsika jereva moa tsika zao rehefa hoany tamatavy de tsy tsara be ny lalana any iny de mahitsy goudron foana fa misy fotoana mandalo kitotona tena mandeha milamina mihitsy le tomobila mandalo amin'le kitotona be iny de aveo indray izy mandroso fa tsy maintsy tongany ianao de ohatr'izany tsika tsy maintsy tongany mety misy fotoana ianao mandalo rivo-doza eo amin'ny fiainanao mandalo fisedrana kely ianao amin'ny fiainanao na amin'ny lafin'ny ara-bola io amin'ny lafin'ny tokantrano io amin'ny lafin'ny fitiavana io amin'ny zanaka io amin'ny manodidina anao fa tadio fahalala ny hitondrana any amin'ny anjara voatendritsika foana io jereva nke nahazo an'izao be tena hoe nijaly
tena hoe nasiana vai job fa tsy kivy izy dia aoka ho aopotsika foana izay fo miredareda zay. Tena hoe nafatokinan'Andriamanitra satria manana plan anao Andriamanitra, le destiné izay noman'Andriamanitra anao ane dia ho tanterahan'Andriamanitra aminao. Ninona zavatra napetrany ho anao dia tsy maintsy ho tanterahany aminao avokoa an'izany. Misaotra antsika nanana faharetana na eno hatramin'ny farany dia andaontsika misaotra an'Andriamanitra amin'ity fotoanandroany ity. Misaotra anao Andriamanitra fa tanteraka ny fotoanandroany. Misaotra fa nandreteny avy aminao izay mino fa manomboka androany izay dia hanana fo tena hatoky anao amin'ny lafiny rehetra. Ianao nitondra anay dia tena mba hatoky anao tokoa izahay amin'izany fiainanay izany, amin'ny lafiny fiainanay rehetra tena tsy ho maty ao anatinay anefa hatokinanao. Misaotra Andriamanitra, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany vavaka izany. Aleloia, amen. Samia ho dahin'i Jesosy daholontsika tsirairay avy. Resaka fitahina tena misy, ny resaka famonjena tena misy, ny resaka vakagana tena misy, fiainana mandrakizay zany tena misy. Alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy. Azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane. Resaka famonjena tena misy, ny resaka vakagana tena misy, fiainana mandrakizay zany tena misy. Alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy, alaiky anjaranao io ao am Jesosy. Azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane. Azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane, azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane. Azavarina levelanyany ao am Jesosy tsulane,